manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Sady zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa. Ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaotam-pahefana, ny tsindry azo lena. Sady tsy marina zany? Zany ny zavatra misy eto. Raha miresaka sosialim-bahoaka zay sika, délestage aloha voalohany indrindra ny tonga dia ao an-tsain'ny olona zany hoe ahoana ty délestage ity? Satria délestage daholo na herinaratra na ny rano ihany koa. Délestage izay voalazan'ny jiramamo ary lasa ataon'ny olona fanalana sy ataon'ny olona resaka any anatin'ny tambazotra tserasera ihany koa amin'izao fotoana hoe nanambarany jirama fa ho foana ny délestage satria tonga ny rotsakorana zany. Omaly nefa voamaly ny etsika ny vahoaka teny am-pasapito teny naneo ny fahatezerany manoloana izay ataontsika hoe fahatapahan-jiro izay maly tamin'ity sivy tany hoany moa zany no nahitantsika an'izay grevy na fitokonana nataon'ny mponina teny am-pasapito izay. Misy message sady voarayako ato hoe salama dafy tsy mandiny kolitoliary anao moa fa hojerena eo ny mahakasika izay. Amin'ny ankapobeny ireo rehetra ireo no antom-pisiny ny fandarana iresantsika hoe inona ny tena zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, inona no azon'ny vahoaka antenaina ary mahakasika an'izany rehetrarehetra zany. Inona ihany koa no mety ataontsika hoe fanapa-kevitra afaka raisin'ny tsirairay avy manoloana izany rehetra izany satria izay no antom-pisiny fandarana iresantsika ireo zavatra rehetra ireo ahafahan'ny mpiaino, ahafahantsika tsirairay avy any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy any mandray fepetra ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra, ho an'ny fiarahamonina misy anao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fiarahamonina misy anao, ny commune misy anao ary indrindra ho an'ny firenena satria Madagasikara raha manana izy ity tsy hoe an'olona tokana akory Madagasikara fa an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ary raha misy ny tsy fetezana zao efa maromaro ny tsy fetezana isika malagasy rehetrarehetra, ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no misedra ny ataontsika hoe voka-dratsy an'izay tsy fetezana izay. Isan'ny tena mibahana ao anatin'ny ataontsika hoe tsy fetezana ary mahatonga n'ilay tsy fahombiazana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ilay ataontsika hoe tsy fananan'ny mpitondra politika mazava ahafahana manarina ny firenena. Tsy fisiny izay politika mazava izay avy any amin'ny mpitondra fanjakana. Efa ela no nitenenantsika an'izany ary efa ela ihany koa no nitradradradranana izany teto. Misy moa no mandefa message aty amin'ny tenanay zany directement hoe inona no ataontsika fa efa antaonany maro isika no miresaka an'izany foana. Inona ny solution ahafahantsika manova an'izay zava-misy zay? Inona ny fepetra ho raisina? Zay ny ataoko hoe anjarantsika tsirairay avy no mandray ny fanapa-kevitra ho amin'ny tenantsika aloha voalohany indrindra, ho an'ny tokantrano, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny commune miakatra ary ho an'ny firenena mazava ho azy satria firenena iramanana araka ny efa voalazako teny aloha. Isan'ny tena olana miteraka olana goavana eto amintsika ihany koa dia ity ataontsika hoe resaka kolikoly avolenta ity.
ny kolikoly zay tena ataontsika hoe mpambotry ary fahavalo-pirenena ny olona mpanao kolikoly. Manao kolikoly avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao satria miparitaka ary mahazo vahana ity resaka kolikoly ity. Naiza toerana alehanao ninona ataonao atana izay trangana kolikoly zay avokoa. Miteraka fahalovana ho an'ny firenena zany ary miteraka ataontsika hoe sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena noho ny antony maromaro izay efa fantatsika. Isan'ny miteraka ny ataontsika hoe sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa dia ity antsointsika hoe fampifangaroana andraikitra miseho etsy sy roa eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Fampifangaroana andraikitra raha hitentsika hoe tany demokratika i Madagasikara, amin'ny démocratie dia mazava ny ataontsika hoe séparation des pouvoirs. Io séparation des pouvoirs io zany napetraka ahafahana mandamina, ahafahana ihany koa mandrindra sy mampivoatra ny fiarahamonina, mandrindra sy mampivoatra ny firenena iray. Rehefa izay no mikorontana dia hitantsika mivokany satria amina tany demokratika dia misy ny ataontsika hoe fahefana mpanatanteraka. Ny mpitondra fanjakana io dia ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihan'ny premier ministre Ntsay Christien. Fahefana mpanatanteraka ireo. Misy ihany koa ny ataontsika hoe fahefana mpanao lalàna. Fahefana mpanao lalàna isika vahoaka no mifidy azy dia ireo solombavambahoaka itsika ireo zany. Eo ihany koa ny ataontsika hoe antenimeran-doholona na ny loholon'ny Madagasikara ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna reny. Ny fahefana mpitsara ny fahatelo dia ny rafi-pitsarana rehetra eto Madagasikara. Ireo tokony samy hanana ny andraikiny mazava tsara. Ny andraikitra ireo nefa ny amin'izao fotoana izao izay tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina, eny amin'ny commune misy antsika eny amin'ny faritra sy ny distrika misy antsika tsirairay avy ihany ahitana taratra n'izay ataontsika hoe fifampifangaroana andraikitra izay. Izany hoe misy anohany olom-panjakana izay eo anatiny ataontsika hoe fahefana mpanatanteraka mitsabaka ny andraikitry ny fahefana mpanao lalàna, na ihany koa ny akamaroan'ny tranga izay efa niarahantsika nahita teto tamin'ny tantaram-pirenena. Maromaro amin'ireo fahefana mpanao lalàna ireo, ny fahefana mpanao lalàna no manao tsindry sy manome baiko ny fahefana mpitsara. Dia hitantsika araka izany fa izay fampifangaroana andraikitra izay no miteraka olana sy disatisa maro eny anivon'ny fiarahamonina. Misy fanehoan-kevitra nataon'ny fohifohy nataon'ny chef de région teo aloha ity ho arahantsika ny fanehoan-keviny mahakasika izay ataontsika hoe fampifangaroana andraikitra izay dia ary ho arahintsika vetivety aloha izay. Ya, mahakasika ny atao hoe décentralisation ngamba dia samy manana ny fomba filazany io ary be ny olona milaza azy fa tena hoe mahay ary tapaizana amin'ny décentralisation io. Sarotra be ny manazava azy ho an'ny sarababem-bahoaka indrindra ety amin'ny tontolony ambanivohitra. Fa ny zavatra tsara indrindra ngamba dia ny zavatra izay niainako satria ny tena dia tompona andraikitra tato amin'ny faritra ary efa nanandraikitra atao amin'ny hoe aménagement du territoire zany. Raisiko ny cas voalohany. Ny cas voalohany dia ohatrohatran'izao ny zavatra nitrangany ilay atao hoe décentralisation. Dia sy tombontsika avy amin'izay ny lesona. Nisy PDS anankiray izay napetraky ny ministère tompona andraikitra tamin'izany fotoana atao hoe andimby ny mera izay maty teo. Ny tena nefa mahatompona andraikitra voalohany teo amin'ny faritra zany dia mahafantatra fa ilay olona ho apetraka dia tsy mahalala ny ninona mihitsy ny atao hoe fitantanana mialatsiny amin'izay olona satria tsy hanonona anarana ary tsy andeha ilaza amin'ny ambangovangony hoe ry le olona fa zavatra tsapa fotsiny dia hoe tsy havita ny ninona mihitsy ilay olona ho apetraka. Io olona apetraka io zany dia niainga tany amin'ny atao hoe olom-boafidy tamin'izany CST moa zany. Rehefa napetraka io dia ny teny tamin'ny mipetraka ny ministeran'ny atitany tamin'izany dia hoe ho apetraka io PDS io. Tamin'izay moa ny fotoana ny tena nahafantatra tsara mihitsy dia niresaka tamin'ny ministera tompona andraikitra tamin'izany. Ny zavatra napetrako tamin'izany dia hoe
na izany hoe soronao na ho apetraka ao io PDS io. De teo moa ny ministra tamin'izany hoe ka io ane baiko avaria, le avaria io zany avany amina olom-boafidy. Dia eritrereto amin'izany zany lay tena zavatra fahavoazantsika eo amin'ny fandraisany ny mpanatanteraka avany amin'ny olom-boafidy, satria raha tamin'izay zany ka nanaiky ny tenako hoe apetrao ary io satria za koa zany mety atahotra n'lay olom-boafidy tamin'izany de nanahoana le atao hoe fitantanana ety fotony izay mpanatanteraka ny manao azy. Zay no ka anankiray zavatra niainana zany hoe tsy mety mihitsy ny fandraisana andraikitra eo amin'ireo anankiroa ireo. Anto zany ho an'ny technicienne zany de tokony apetraka mazava tsara mihitsy ny hoe zaho technicienne tsy baikion'ny olona voatendry olom-boafidy, satria raha izay no hitantanana ny raharaha de tsisy zavatra andeha mihitsy, satria io no nandaninao ny mokondohanao nandritra ny firy-taona maro de ho amidinao amin'ny atao hoe toerana zay voafetra ihany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Ka de mba antso no ataoko amin'ireo mpanatanteraka mba andray ny andraikiny mba tsy ho baikion'ny olom-boafidy. Zany akory tsy hoe ratsy daholo ny zavatra apetraky ny olom-boafidy fa mba misy ihany koa ny zavatra azo tanterahana, misy ny fiarah-miasa, satria izay ny fiarah-miasa tsara indrindra mametraka ny zavatra azo tanterahana ara-teknika amin'ny maha-teknisianina anao. Zay ny anankiray voalohany anazavana ny atao hoe décentralisation de azony tsirairay ngamba zay ny tsy tokony fifampifangaroana andraikitra izay. Ny faharoa dia tato amin'ity district na Arivomamy ty dia misy solombavam-bahoaka zay miteny tamin'izany fotoana hoe ny olona zay hiara-iasa aminay de olona tsy maintsy mitovy hevitra aminay. Mety ny mitovy hevitra, mety ny manaraka amin'ny baikony raha tanty ka hitondra fampandrosoana ny fanaraka amin'ny lafiny teknika. Tsy zay anefa no zava-misy fa matetika misy ny fanararaotana ireo atao hoe olom-boafidy ka rehefa tafapetraka ny tale iray ohatra eo amin'ny toerana misy azy dia mandeha amin'izay ny akamakama. Le akamakama tsy maninona raha tanty ka mahafehy tsara ny olona ho apetrany eo amin'ny toerana misy azy io, fa amin'ny akapobeany dia tsy mahafehy velively mihitsy raha ny expérience hita ny olona apetraky le olom-boafidy izay hitantana eo ambany fahefany le directeur. Mahazava ho azy zany ho an'le directeur ny akapobeany angamba ozy ary isahako no milaza zany dia ny olom-boafidy eo amin'ny toerana misy azy no mibaiko azy fa tsy amin'ny maha-teknisianina azy any ka tsy hita taratra zay andraikitsy ny hoe olom-boafidy sy ny mpanatanteraka izay. Zay ngamba no mahakasika sy mahafehy tsara ny atao hoe décentralisation. Inona ny atao hoe décentralisation? Tsy mivangongo any amin'ny atao hoe olom-boafidy ny tokony anatanterahana ny asa fa aty amin'ny mpanatanteraka zay technicienne maleo tena. Idirako kely ihany ny raha-pitsarana satria eo koa zany ny olana. Ny tena dia maromaro ihany zay tribonaly natrehako zay, ary ny tena dia anisan'ny tompon'andraikitra ny tory amin'le tsy fihetezan-javatra. Manantena zany ny tena tamin'izany hoe tena hivoaka araka ny rariny sy ny hitsy ilay zavatra natrehana kanefa tsy izay ny zava-nisy fa misy foana ny atao hoe manindrinindry. Eo koa zany dia anisan'ny atao hoe fotana mafato an'ity fireneny ity eo amin'ny resaka mpanao lalàna, eo amin'ny resaka fitsarana sy ny eo amin'ny resaka tsindritsindry avy any ambony any. De eto zany raha ohatra ka zay tsindry zay foana no entina manatanteraka asa de nofinofy zany décentralisation, nofinofy aza amin'ny teny an'izany hoe andrositsika fa ataovy ao neritreritry ny tsirairay hoe nofinofy raha mbola ka mandray baiko indrindra ny fitsarana de toy zany koa nampitandro amin'ny filaminana mandray baiko any amin'ny tsy tokony andehanan'le izy dia izay no atao hoe feny zavatra telo roa ngamba fihesiko izy. Ny voalohany dia ny fijoroan'ilay technicienne amin'ny maha-teknisianina azy fa tsy handray baiko avy amin'ny olom-boatendry. Raha tantika mandray dia hita fa azo atao tsara ary azo tanterahana. Ny faharoa dia ny fametrahan'ireo olom-boatendry any amin'ny mpanatanteraka zay tsy manana ny ela atao hoe fahaizana enti-manatanteraka ny asa andraikiny. Ary ny farany zay niresahako teo dia ny resaka fitsarana izay tena baikony ny atao hoe misy foana ano any manabaiko satria maromaro ny zavatra zay hitako sy natrehako tribunal mahakasika ny eo amin'ny resaka tany dia tsy nandeha araka ny tokony ho izy ary tsy nahafa-po.
izay moa zany navoaka ny fitsarana za tsy nde anakina ny fitsarana hoe marina sady de satria izy napetraka teo a dia anazy a ny fitsarana izy no mandidy manapaka am'izay zavatra zay kanefa na izany ara mba tokony asiana ny feon'ny feritreretana na de kely ihany ara satria tanindrazana ny resahany eto raha jerevantsika zany satria misy fiatraikany ngeza be teo amin'ny atao hoe fampandrosoana ety fotony a ny fijabahany atao hoe olom-boafidy ka anankiray a no raisiko roa zany ngamba no raisiko mialatsiny iny ny voalohany a ny tena taloha dia anisany niasa tamina projet rehefa niasa tamin'ny projet a de misy foana ireny olom-boafidy reny a amin'ny toerana zay nalany azy zany hoe tamin'ny toerana anankiray izy a no lany ary nahazo vato be de be no eritreretiny zany fa mbo takalon'izay a de tsara miatrahana fotodrafitrasa zay tsy ilain'le olona akory eo amin'le toerana zay nahazahoany vato be de be kanefa tsy ho zay no mitranga fa dia forcena fotsiny zany a ilay olona anatanteraka ametraka fotodrafitrasa zay tsy ilainy zany hoe raha hôpitaly zany ny tokony ho apetraka ao amin'ilay olona be de be nalany azy a tsy hôpitaly a no apetrany a fa ndeha ataontsika hoe tsena na zavatra ohatran'izany zay zany a de efa misy fiatraikany sady amin'ny atao hoe fampandrosoana amina fipetrahan'ny olona anankiray amin'ny resaka projet io satria ndraindray koa ny projet a de bakeo nreny olom-boafidy reny a ka misy fiatraikany ngeda be amin'ny fampandrosoana de tsy androso mihitsy zany a raha tantika tsy voapetraka le atao hoe lara-pahamehana eo amin'ny commune anankiray ny faharoa ny zavatra hitantsika ngamba ary tsisy afaka nandrahan'izany raha mbola eto Madagasikara tsika no miaina dia ireo olom-boafidy de miazakazaka mametraka fotodrafitrasa any amin'ireo tany zay commune na fokotany zay nahazahoany vato be kanefa tsy ino ny lara-pahamehana eo amin'le commune mazava ho azy fa lany atao hoe rano natondraka ny lamosongisa fotsiny le volam-panjakana zay tokony hanaovana fotodrasitra hafa hafa hampandroso a fa eo amin'le tsy ilain'ny olona mazava ho azy fa rehefa tsy ilain'le olona eo amin'ny toerana le fotodrafitrasa ho apetraka ao a de sady tsy miraharan'io izy a tsy ho ampiasainy io a fa eny fa mety misy animba mihitsy ary fa raha tantika misy zavatra anankiray tena tian'ny olona sy lara-pahamehana sy fidin'ireo mpanatanteraka ireo a no apetraky ilay olom-boafidy a dia azadino fa reo olom-boafidy nareo olom-boateny reo na ny commune na ny fokotany a na ny vohitra de hikojakoja ary hikolokolo an'io zay zany ny tena fiatraikany ngeza be amin'ny atao hoe fampandrosoana ety fotony amin'io fifampijabahana ndraikitra eny ary izay ny mahakasika ny ataontsika hoe mety vokadratsy ary tena vokadratsy ny fampifangarona ndraikitra araky nefa nazavaiko teny am-piandohana teo a fa raha ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao a mba tsy ilazana hoe amanarivo ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny a de ataontsika hoe amanjatony misy fanontaniana maromaro mipetraka amin'izao fotoana na io mahakasika ny vahoaka iray manontolo a na io a mahakasika ny isam-paritra zany ny mahakasika ny isam-paritra moa no efa nitondrantsika ohatra teo a hoe misy fiantraikany ratsy a amina resaka fambandrosoana zay ataontsika hoe fifampifangarona ndraikitra eo amin'ny fahefana telotota izay fahefana mpanatanteraka fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara na io a eo amina resaka politika hitantsika n'zany fifampifangarona andraikitra zany a na io a eo amin'ny resaka toekarena na ny sosialim-bahoaka mazava ho azy a ary indrindraindrindra mety ahitana izany ihany koa any amin'ny resaka tsy fandripahalemana sy ny sisa sy ny sisa ny fanontaniana mipetraka aloha araky nefa nataontsika teny am-boalohany de hoe ahoany ty resaka délestage ity efa nyresaka ny jirama iny a tonga ny orana nyresaka ny jirama hoe ho foana ny délestage a omaly nomaly anefany a nytoy izay fatapahany zay a iny hitantsika teo nefa nampitaina tamintsika teo fa ny grevy ary ny tokona ny teny am-pasapito a vokatra zay ataontsika hoe fahatapahan-jiro zay ny tsy fandripahalemana moa etseroa vakitrano vonon'olo le roa vo nomalynomaly ihany koa ny miaramila iray ny aran'ny fitsaram-bahoaka
tsy eny antsatsy an-tanàna zany a ahitantsika n'izay tsy fandriam-pahaleman'izay a tsy atoandro tsy alina ihany koa ahitantsika n'izay tsy fandriam-pahaleman'izay avokoa amin'izao fotoana izao hitantsika araka izany fa marary ny sosialy bahoaka zava-misy zany tsy zavatra foroniny zany fa zava-misy a iaina ny malagasy avokoa amin'izao fotoana izao ary raha iresakytsika ny amin'iny faritra varavaratry ny nosy iny a ahoany ty resaka lavanilina ity somary nangingina kely izy tato ato fa raha ampatsy hivitsika ane iverenana ny zava-nisy a tany amin'ny taona 2024 tany hoany a ireo mpisehatra rehetra sy ireo mpandraharaha indrindra ny mpamboly lavanilina tamin'izany fotoana izany tamin'ny 2024 a de samy nitaraina sy ny menomenina avokoa satria de 2,000 3,000 a izay sisa ny vidin'ny ray kilao tamin'ny lavanilina tamin'ny 2024 vao tsy ela akory zany nefa raha tadiditsika ihany koa fampatsihivana ihany ty ataoko ty a tamin'ny taona 2024 ary zay ny tena anisan'ny naharesy lahatra ny mponina sy le vahoaka tany amin'iny ilany avaratry ny nosy ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ireo a zay ny tena naharesy lahatra azy ireo hifidy ny any rajoelina tamin'izany fotoana satria tamin'izany de nampanantenaina fa ho 3 tapitrisa ariary a ny lavanilina hitantsika araka izany ny elanelany a tamin'io 2023 io 2018 zany zay fampanantenana zay no mipetraka 2023 tsika ny lalovantsika teo zany a 2,000 3,000 tamin'ireny moa de fa nipetraka ny fanehoan-kevitra hoe ary tena zava-nisy ihany koa fa mitovy vidy amin'ny haricot vert ny lavanilina tamin'ireny fotoana ireny de zay nisany naharesy lahatra ny vahoakan'ny sava sy ny faritry DNA iny a ny fidy ny any rajoelina tamin'izany fotoana zany ka nahalany azy zay tany moa zany nahazony 9,20 isan-jato tamin'ireny fotoana ireny ankehitriny de mbola mipetraka izay mifanontaniana zay ahoany ty resaka lavanilina ity ahoany ty sehatry ny volo fanondrana ity a eto amintsika eto Madagasikara fanontaniana mipetraka zany ankoatran'ilay fatapahan-jiro teo a ankoatran'ilay resaka politika ankoatran'ny toe-karena ankoatran'ny sosialy a ankoatran'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny delestazy a mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny mahakasika ny volo fanondrana indrindraindrindra ny lavanilina zany fanontaniana hafa mipetraka ihany koa amin'izao fotoana de ny hoe ahoany ty fanakatsakanana mpanao politika ity efa nandalo teto amintsika rehefa niteraka resabe ihany koa ary hatrany amin'ireo ataontsika hoe mpiara-mombonantoka sy mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ary ny avy any ivelany a efa naneho ny heviny mahakasika izany hoe maninona no sakanana tsy afaka maneho hevitra ny vahoaka tsy afaka maneho hevitra ankalamanjana ny vahoaka na ireo mpanao politika ny arahantsika nahita teto zany fa raha vao nisy an'izay ataontsika hoe faneho-kevitra zay a inona ny vokany voadariko ny tany filaminana bomba mandatsa ranomasina no setran'izany a sy ny sisa mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny mahakasika an'izay ataontsika hoe fahafana maneho hevitra zay fanontaniana mipetraka hafa akoatr'izay de ny hoe ahoana ny fitondrana ny firenena misy vola ve ny kitapom-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao a raha ny hita aloha de grevy a sy tabataba no hita etsy sy aroa ny ankabeazan'ny olona tsy mahazo karama ny tambo karama ny tsy azony na ny tambo ny asa nataony tsy azony ny rahantsika nahita teto ihany koa fa amatonany maro reny mpanao lalany reny no ny taky ny volany tsy nalohany ny mpitondra fanjakana ny fotoana maharitra ihany koa ireo ataontsika hoe fournisseur ireo isan-karazan'ireo a tsy nahazo ny volany tany amin'ny mpitondra fanjakana mbola fanontaniana mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany hoe inona ny tena zava-misy marina mbola misy azo antenaina ve amin'ity fitondrana ity raha ireo fanontaniana mipetraka ireo efa antonany maro a mbola tsy voavaha hatramin'izay ka hatramin'izao efa elaela tsy niresahana ihany koa ny ataontsika hoe fa ary de tena nidradradratraina mihitsy izy zany tamin'io taona 2024 io a 2024 a ilay hoe ho apetraka ny pusinomby
asiana puce ny omby. Nazava moa tamin'ireny ny tanjona hoe ampihena ny asan-dahalo, ampihena ny ataontsika hoe alatromby etseroa zay isan'ny tena miteraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Aiza ho aiza ny momba ireny puce ireny toa tsy hita intsony amin'izao fotoana izao. Vokatra zay dia misalasala ny mpiompy, misalasala ihany koa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiompiana sy ny fandraharahana amin'ny omby eto amintsika. Anjato no ihany ny fanontaniana teo ohatra vitsivitsy ireny izay fanontaniana tiana apetraka amin'ny andro rajoelina, ilaina valiny zany satria mangitahita an'izany ny vahoaka. Nefa raha ny zava-misy dia araka ny fomba fiteny amin'izao fotoana hoe ny akotsina neno hatr'izay ane ka lanin'ny kary. Efa elany nametrahana amin'ny fanontaniana tsy nisy an'izay valiny izay zany no midika fa hoe tsy misy azo antenaina intsony amin'ity fitondrany ity, indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Raha tsy hoe anajatena angasa hoe anana fahendrena angambany, izay indray hafa. Io mantsy zany dia tsotra tahaka ireny ankohonana ireny zany miandry vahaolana avy amin'ny ray aman-dreny. Izay ny manjoan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Misy ankohonana iray miandry vahaolana avy amin'ny ray aman-dreniny izy izay no iaina ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fantatra ilay ray aman-dreny ve izay vahaolana andrasana amin'izay, sa inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Fantany ve izay fahoriany ny vahoaka malagasy izay? Fantany ve ireo ny fanontaniana napetratsika rehetra teo hoe misy anie ny délestage, aiza ho aiza mahakasika an'ilay pison'omby, aiza ho aiza mahakasika an'ilay vanila, aiza ho aiza mahakasika an'ity tsy fandriampahalemana etseroa ity. Efa hitantsika ihany koa any anaty tambazotra any amin'izao fa malaza ihany koa ny resaka herisetraranofo. Aiza ho aiza mifepetra amin'ireny, vao omaly no omaly tratra ilay sinotelo lahy, zana-tsokatra misy 500 ny tao anatin'ny valizy nentin-dry zareo, saika ahondrana ny tsokosoko makany ivelany. Tamin'ity volana janoary ity efa 4 zay sa 3 ny tranga na trarana fanondranana tsokosoko. Aiza ho aiza ny fepetra raisin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra manoloana izany. Ny zava-misy aloha raha ny hita sy ny tsapa dia ny fanamboaramboarana ny endrika, fanamboaramboarana ny endrika hoy sy fanatsarana ny mombamomba ny filoha, izay no ataon'ny mpitantana amin'izao fotoana izao. Ny andrasan'ny vahoaka nefa dia ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny miditra amin'ny aty vilaniny aloha indrindrandrindra, satria izay no lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy. Sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tena sarotra nahitana zany sakafo hohanina ho an'ny anio izany amin'izao fotoana. Zany hoe vahaolana azo tsapaitanana zany ary azo ampiarina avy hatrany no ilaina ho an'ny fiainan'ny firenena, fa tsy vahaolana maniditsidina tsy vahaolana mbola afaka 2 na 3 taona, fa ho an'ny mahamaika aloha zany dia izay ataontsika hoe vahaolana azo tsapaitanana sy azo ampiarina avy hatrany zay, izay no ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Zao milatsaka io ny orana, ny lalana potika, ny vidim-piainana miakatra. Mazava ho azy fa tsy maintsy hisy ihany koa ny fiakarany ataontsika hatrany amin'ny saran-dalana ary. Tsy maintsy hisy an'izay ataontsika hoe fiakarany saran-dalana izay vokatry ny ataontsika hoe faratsiany lalana, ny fampitehan'ny lalana, ampiny ny rotsakorana sy ny fandalovan'ilay rivodoza farany teo. Ireo anefa misy fiantraikany ihany koa amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra. Hitantsika araka izany fa mifamatotra avokoa ireo lafin-javatra rehetra ireo. Ny sandan'ny ariary moa efa tsy resahana intsony manoloana izany fa dia tsy mitsahatra ny mitotongana ary dia mahazo aina ny vola vahiny eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, ary miakatra ihany koa misondrotra isan'andro ny vidin'izay vola vahiny na devise izay.
tatsika araka izany fa mifamatotra avokoa ireo rehetrarehetrareo ary vaolana azo tsapaitanana ho iato eo, vaolana azo ampiarina avy hatrany no ilain'ny vahoaka malagasy ao anatiny zany rehetrarehetra zany. Hatrizay nefa ny araka ny efa voalazako teo fieritaona ny Andry Rajoelina sy ny ekipany no teo amin'ny fitondrana. Inona no zavatra hita raha ka manao bilan kely tsika, inona ny zavatra ataontsika hoe nisongadina, inona no efa voavaly tamin'ireo fanontaniana anjato ny amanarivo ny araka ny voalazako teny aloha, izay mipaka sy miantraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka malagasy ireo. Ny zavatra hita aloha dia ny mifanohitra amin'izay ny to tsikaritra sy hita etseroa aseho ivelany fa ohatra ity aseho ivelany zany fa hoe malalaka ny serasera eto amintsika, ankilan'izay nefany tataovana tahotra sy fanaporetana izay fanehoana fa malalaka izay ny serasera. Ny antony zany dia ny hoe poretina tsy ho afaka aneho hevitra malalaka ny vahoaka malagasy. Aseho zany fa hoe malalaka ny serasera. Akaikin'izay nefany tataovana tahotra sy famoretana ny vahoaka malagasy. Tanjona amin'izany dia ny hoe tsy fahafahan'ny vahoaka malagasy maneho hevitra malalaka. Voakasika manokana amin'izany ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra politika na amin'ny fanehoan-kevitra amina drangan-javatra mety anohitohina ny politika ny mpitondra ankehitriny na anohitohina ihany koa ny fianakaviam-be politika ny mpitondra ankehitriny. Hitantsika araka izany fa voasakana raha tena zohina zany dia tena tsy misy fahafahana maneho hevitra eto amintsika. Endrika ivelany anakitakonana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ireo. Io sakatsakana isan-karazana io anaovana serasera ary anindraindrana olona tokana na le ataontsika hoe culte de personnalité, ireny rehetrarehetra ireny zany endrika natao anato-tsaromana sy anakonana ary koa anodinana ny sain'ny vahoaka malagasy amin'ny ataontsika hoe anakonana ilay tsy fahombiazan'ny mpitondra. Ary dia tena tompon-daka mihitsy izy ao anatin'ny izay ny rehetrarehetra zany raha ny zavatra misy satria raha efa misy zavatra goavana miseho eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy maintsy misy tranga aseho ihany koa hanakonana izay lafin-javatra izay anodinana ny sain'ny vahoaka malagasy. Hitantsika araka izany fa raha fihezina zany dia ny ilay ataontsika hoe liberté d'expression mihitsy no tsy misy eto amintsika. Mila vahaolana maika ary mila vahaolana entitra avokoa ireo rehetrareo mba tsy hanampitrotraka ny olana efa raiky tapisaka iainan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Vahaolana maika no ilaina manatrehan'izany rehetrarehetra zany mba tsy hanampitrotraka ho iato eo ilay olana ara-tsosialy, ara-toekarena sy ny sisa iainan'ny vahoaka malagasy izay to efa lasa raiky tapisaka amin'ny fiainan'ny malagasy moa izany zavatra rehetra zany. Hitantsika araka izany fa raha toa zany ka mbola mitohy izao trangan-javatra izao dia ny fanontaniana goavana mipetraka dia ny hoe anahoana ary ny fiainantsika malagasy, ho aiza no hafarantsika ity raha izany rehetrarehetra zany no mitohy. Ampolo no iato eo mba tsy ilazana hoe anjatony ny olana setrain'ny malagasy ankehitriny na amin'ny tontolo politika na eo amin'ny tontolo ara-toekarena na amin'ny lafiny sosialy indrindraindrindra. Efa niresantsika teto fa maro izay fampanantenana nataon'ny vahoaka izay
maro zay vina efa napetraka zay a nefa mbiay izy zany am'izao fotoana zao. Ny zava-misy ihany koa de ireo fotodrafitrasa isan-karazany a izay napetraka natao hoe amahana ny olany délestage ohatra lay téléphérique aiza ho aiza izany téléphérique zany am'izao fotoana zao. Aiza ho aiza ihany koa lay ataontsika hoe lalambe migodana zay irosona am'izao fotoana zao zay andaniana volabe ary ny vahoaka malagasy iray manontolo a no mibaby a ny trosa vokatra zany am'izao fotoana aloha raha miresaka an'izay lalambe migodana zay isika de tena mitaraina avokoa ary tena manao antsoavo a ireo mponina ao amin'ny fokotany Miarinarivo any amin'ny commune Mangamila any izy io a ny pariparty akaikikaikina ny Zorobe iny raha tsy diso any misy an'izay a de bodrano avokoa ny tanimbary rehetra totofan'zareo ny kanal totofan'lay tetikasa ny kanal ka antony a mahadibodrano tanteraka ny tanimbary ile tracé sasany moa efa tsy resahana intsony satria efa ela ny nahitana an'izany hoe vokadratsy ny afanotofana ny tany a anaovana ilay autoroute zany. Hitatsika arak'izany fa to very fanahy mbola velona ary tsy hisy azo antenaina intsony ny vahoaka. Ny fahasairana nefa mianjady, ny vidim-piaina nefa mialafo a araka nefa nyteneniko teo hoe sarotra ne sy tena sarotra ho an'ny malagasy am'izao fotoana zao a no mahita izay sakafo hohanina ho an'ny anio izany. Izao indray nefany a izay tany kely ampahatany kely hany anananao sisa anananao zany a tototry ny rano a potika avokoa. Ny aty amin'ny faritra na party ataontsika hoe voakasiky ny tetikasa lalambe migodana zany fa ny any amin'ny toeran-kafany ka mbola maina ary karakaina ny ankamaroany tanimbary am'izao fotoana zao e. Tsy misy vahaolana arosony mpitondra manoloana izany. Voalaza fa irosona ny ataontsika hoe famokarana ary fampitomboana ny vokabary eto amintsika, irosona ny fambolena amina velaran-tany midadasika eto amintsika. Eo moa ny fomba fitenin'ny olona hoe ny tranopody ene ny vita amin'ny vavy fa raha iroso am'izany sika tsy maintsy misy lafin-javatra maro a atrehana ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha tsy ilaza fa tsy ny hoe ny famahana ty olan'ny rano ity, ny famahana ny olan'ny rano a izay zava-dehibe ary tokony ho atao lara-pahamehana raha tiana ny ampitombony vokatra eto amintsika. Eo ihany koa ny famahana ny olan'ny lalana, ny lalana mampifandray a ireo commune tsirairay avy, mampifandray a amin'ny renivohitra tsirairay avy. Misy fiantraikany goavana amin'ny vidin'ny entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro a ary isany mampiakatra ny vidin'ny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro ihany koa ity resaka faharatsiany lalana ity. Jereontsika ireo fanamboarana ny lalana ny raha tsy ilaza fa tsy ny ao efasy ary amin'ny RN6 a izy io tapaka io indray zao satria napetraka le déviation vonjomaika isaky ny tonga ny rano de tapaka, isaky ny tonga ny rano de tapaka. Vola nefa ny mametraka an'izany ataontsika hoe déviation zay. Maninona raha tonga de ametraka ihany de tonga de atao maharitra na mafy ilay izy a mba tsy hiverimberenana. Hitantsika arak'izany fa sarotsarotra ny ino fa mbola misy a azontsika antenaina raha am'izao situation sy ny zava-misy a iainantsika eto zao. Ohatra akaiko ia teo le teneniko teo hoe vao niteny ny jirama satria avy ny orana ary tena marina satria nisy ny rano a andeha ny turbine ny groupe any andekaleka de foana zany délestage araka ny nambaran'ny jirama nefany a ny arivan'iny a ny tokona le teny am-pasapito no izay ataontsika hoe fahatapahan-jiro zay. Izany rehetrarehetra zany de ataontsika hoe voka-dratsy n'ilay tsy fisiny ny politika mazava
avy any amin'ny mpitondra fanjakana. Efa imbetsaka zany no nyresahana teto amintsika hoe mba nitondra teo ny fitondrana SVM ohatra. Ny SVM zao de efa nametraka mba nisy zay teboka raha tsy resaka afa-tsy ho teboka ray mahakasika ny herinaratra io hoe apetraka-tsika ty tetikasa goavana ity izay maharitra ahafahana mampitombo ny herinaratra. De itetikasany sahofika sy volobe zany nanana finiavana iroso sy anoy an'izay ve ny fitondrana Andry Rajoelina, nanana finiavana anao an'izay ve raha ohatra ne ka tany amin'ny taona 2024 no tohizana ireo tetikasa goavana anankiroa reo 2024 isika zao tsy efa mba vita ve ary nianoka an'izany ataontsika hoe herinaratra ampy ho an'ny rehetrarehetra zany tsika satria ny mponina ihany koa mitombo Andriamanalina, ny mponina eto Antananarivo renivohitra mitombo ihany koa ny filana araka herinaratra amin'izay fotoana zay. Zany rehetrarehetra zany mila jerena avokoa ao anatiny ao. De hitatsika fa mipetraka lay olana mipetraka mandrakariva ny fahatapahan-jiro satria ny eo zany de vahaolana vonjimbaika, vahaolana petatoko mba tsy ilazana hoe kitoatoa no atolotra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Indraindray ihany koa ary ny tena matetika hita eto amintsika de vahaolana miteraka olana no aroso ny mpitondra ho an'ny vahoaka malagasy. Vahaolana miteraka olana hoe satria iny no heverina ho vahaolana iny indray no miteraka olana ho amina sehatra hafa ho an'ny firenena, ho an'ny mpiaramonina, ho an'ny rehetrarehetra. Hitatsika fa nidina teny ambomanambolana ny teny hoe hofoanana ny délestage. Inona ny zavatra niseho? Vahaolana zany zay hoe ampiasaina le groupe zay mandany solika amatapitrisany maro isan'andro hoe ampiasaina amahana an'ilay olan'ny délestage. Inona ny zavatra niseho? Nisintomana an'le volany amin'ny fanabeazana indray zany no kitihana ahafahana mamatsy an'ilay solika. Hitatsika araka zany zay le hoe vahaolana miteraka vahaolana nainantsika teto hatramin'izay, na vahaolana vonjimbaika, vahaolana petatoko. Inona ny zavatra haritra ho an'izany? De hitatsika ny hafarany fa tsy maintsy aty amin'ny vahoaka madinika, aty amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo no misy an'izay voka-dratsy ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fananana politika mazava izay. De zay zany mahatonga an'ilay efa niresahantsika teto hoe raha izay no zavatra miseho tsy misy azontsika antenaina intsony amin'ity fitondrana ity. Io tsy hoe fitiavana ankahalatrotro zao fotsiny fa raha izay ohatra kely sy vitsivitsy nentiko teo zay mahatonga atsika iresaka an'izany. Ny fanontaniana mipetraka hoe BDB betsaka ny fanontaniana mipetraka hoe maninona moa zany ity resaka fakanan-keriny ity no mbola tsy foana eto amintsika hatramin'izao. Misy antony ao. Maninona moa zany ny lalana eto amintsika tsy misy fanamboarana ny ankamaroany, na misy fanamboarana fa enim-bolana farafahaelany de potika indray. Maninona moa zany ny délestage moa iny mazava efa fantatritsika fa noho n'ilay ataontsika hoe tsy fisian'izay politika mazava amin'ny politika ny herinaratra zay de ireny arahantsika mahita ireny. Maninona moa zany no ataontsika hoe mahazo vahana ary lasa manimba ny sain'ny fiarahamonina ny resaka tsy fandriampahalemana ary mipoitra tsikelikely eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao le resaka mamoa fady, resaka tsy ampoipoizinao. Hita avokoa zany satria lasa tafiditra ao anatin'ny engrenage ny ataontsika hoe tena fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao.